Olona misy 10 minitra tehaka ny mpitandriny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena ao Ambatopoeny ny farany herinandro lasa teo. Nanafika tokantrano nampivarotra iray ireto olona ireto tamin'io andron'ny zoma io ka izotra tehaka ny mpitandriny filaminana izao. Atao amin'ny fokontany tsara rivotra commune Ambonivohitra Ambatopoeny no nanatanterahana izy ireto ny asa ratsiny tamin'io fotoana io. Avoalaza fa mpivady anankiroa izay mpivarotra no norobain'izy ireo tamin'io andron'ny azoma io. Amara araka izany ireo zavatra lasany ireto olon-dratsy ireto. Tany Ambato moa zany ny resaka tsy fandriampahalemana nisy tokantrano anankiray zany tao tsara rivotra commune urbaine Ambatopoeny izay notafina olona 5 teo 5 lahy teo zany amin'ny andro alina tamin'ny 17 novambra tamin'ny 10 alina nidiran'ny zareo tokantrano ka nitafiny zareo tao le mpivady tamin'izany no naparatra anazy mivady marina moa zany fa tsy nitondra basy reo olona reo fa arme blanche sy ny teny baiko zany hoe famaky zava-maranitra zany no entin'ny zareo tamin'io andro dia nazahoan-jareo vola 500 000 ariary 500 000 ariary zany hoe 2,5 millions FMG dia nisy portable téléphone portable koa lasan'zareo tamin'izay andro zay dia rehefa aveo moa zareo nitsoaka dia ny ampitsony iny moa zany nataon'ny polisy nasionaly ny fikarohana dia daholo ny olona 5 lahy navanin-dozaka ao anaty mpivady anisan'ny navanin-doza tamin'ny zavatra tsy mety niseho ka amin'izao fotoana izao zany dia efa mandeha ny famotorana ary voatolotra ny fitsarana dia mahajanga ireo olona navanin-doza ireo. Raha ny vaovao iray farany dia anio alarobia fa 1 ny volana novambra ataona 7 ambin'ny folo sy roa arivo no andefasana azy ireto eny anivon'ny fitsarana.